Misaotranao zahay ry tompo tianay fa mbola nomenao tombon'androahay mideranao ny zavatra ataonay akininaminao fa lehibe tokoa ny fitiavanao ny mpanomponao. Miarabandray minaran'i Jesosy Kristy ho antsika izao mpanaraka an'izao fampianarana izao resakantsika androany mikasika ny fisaorana sy fiderana ka milohan'izay aloha tsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra anao izay mankasitraka indray izay ny amin'ny androany ty raha mbola andrendray ny amin'ny teninao izay ny amin'ny fampianarana tompo zo ny lelako amin'ny vavako amin'ny alalan'ny fanainao masina na iza ihany koa tompo mandre na aiza ihany koa enon'izy ireo n'izao fampianarana izao dia sokafo ny fon'izy ireo, sokafo ny sain'izy ireo ny amin'ny fatakarana, ny amin'ny zava-miafy, ny amin'ny fisaorana sy ny fiderananao ny amin'ny ty androany ty. Misaotra anao sahady izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany mankasitraka ray masonao. Amen. Ya, araka ny voalaza moa zany dia hoe resaka tsika mikasika ny fisaorana sy ny fiderana amin'ity androany ty zany ka fa teo ny baibolinao Salamo 100 dia ny 9 zao mivaka an'izay teny izay ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe midira eo amin'ny vavahady ny amin'ny fisaorana ary eo akianja amin'ny fiderana misaora azy mankalaza ny anarany. Halleluja. Zany hoe eto zany ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe midira ny amin'ny vavahady ny amin'ny fisaorana ary eo akianja ny amin'ny fiderana azy. Dia mbola naverina indray izy ao amin'ny tapany by hoe misaora azy dia mankalaza ny anarany. Fanontaniana avy hatrany numéro 1 raha mandray note ianao dia hoe ina moa ny atao hoe fisaorana zany. Ny atao hoe fisaorana dia fandeha sisika ten'Andriamanitra anankiray manampy azy Tesalonianina voalohany dia 5 dia ny 7 manao hoe misaora ny amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misaora ny amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ina zany ny atao hoe fisaorana? Ny atao hoe fisaorana ariavana dia zao sitrapon'Andriamanitra ny fisaorana, zany hoe ianao zany rehefa misaotra an'Andriamanitra dia zao manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, manao ny zay zavatra takian'Andriamanitra ianao, manao zay zavatra mahafaly an'Andriamanitra ianao, mamaly an'izay zavatra ilain'Andriamanitra ianao, zay zavatra takian'Andriamanitra. Zany hoe ilay fisaorana zany dia zao sitrapon'Andriamanitra izy io, zavatra tsy maintsy atao zany le izy satria zany ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy ataontsika ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no zavatra takian'Andriamanitra, zavatra takian'Andriamanitra dia tsy maintsy ataontsika. Zany no zavatra ilain'Andriamanitra avy amintsika, le misaotra zany, ilay fisaorana ho azy satria izy ny tao ambadika ny zavatra rehetrarehetra. Dia takian'Andriamanitra amintsika izay fisaorana izay, ilain'Andriamanitra averintsika izay fisaorana izay, mahafaly an'Andriamanitra amintsika izay zavatra ataon'izay, dia manao ny sitrapony ianao izay, misaotra an'Andriamanitra ianao. Zany ozy ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo, ilay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe misaora zany dia teny mandidy zany, misaora fa tsy mba misaora le rehetra fa misaora ny amin'ny zavatra rehetra, didina mihitsy ianao mba hisaotra. Zany hoe didy takian'Andriamanitra zany le izy, sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ataonao zany le izy, ao anatiny ihany koa zany izy hoe didy satria sitrapon'Andriamanitra. Zany ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe zay ny zavatra takian'Andriamanitra, zay ny zavatra ilain'Andriamanitra avy amintsika, ilay misaotra zany. Faharoa dia hoe fa maninona zany tsika no misaotra an'Andriamanitra, na hoe inona ny antony hisaorantsika an'Andriamanitra. Dia le Salamo 100 teo ihany verenantsika hoe midira ny amin'ny vavahady ny amin'ny fisaorana. Zany hoe ilay fa maninona zany tsika no misaotra an'Andriamanitra, na hoe ny antony hisaorantsika an'Andriamanitra dia satria ny fisaorana zany ny vavahady hidirantsika ao amin'Andriamanitra. Midira ny vavahady ny amin'ny fisaorana, tsy afaka ho tafiditra ao amin'Andriamanitra mihitsy ianao zany raha tsy misaotra aloha.
misy olona manko ndray tonga de vao miona amin'Andriamanitra izy de tonga de le angataka. Misy fotoana Jesosy nampianatra an'ireo mpianatra ireo hoe raha mivavaka anareo de manao toy izao hoe rainay izay any an-danitra ao amasinina, zany hoe aty amin'ny fahaefatra sa fahadimy aty fa meo anay nono hanina hoaninay saza ho anay isan'andro, fa lay voalohany zany idiranao amin'Andriamanitra de zao fisaorana, midirany amin'ny vavahady ny amin'ny fisaorana. Le fisaorana zany no mandondona eo am-bavahady, lay fisaorana zany no manokatra an'ilay vavahady hidiranao ao amin'Andriamanitra. Zay ianao voatafika, zany hoe rehefa misokatra lay vavahady dia zay ianao voatafiditra ao anatin'ilay lakoron'Andriamanitra, ao anatin'ny kianjan'ny fiderana. Fa tsy tonga de le midera koa aloha, satria lasa midera ny ivelany any fotsiny ianao, lasa mangataka ny ivelan'le vavahady ianao, ivelan'Andriamanitra zany, fa tsy tafiditra ao anatin'ilay lakoro na ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa lay fisaorana zany no vavahady idiratsika, idiranao ao amin'Andriamanitra, midirany amin'ny vavahady ny amin'ny fisaorana. De avao misaora azy, misaotra aloha zany ny ataonao. Zay zany antony isaorantsika anio Andriamanitra io zany. Ny faharoa de hoe afa manina koa tsika no misaotra an'Andriamanitra na hoe inona ny antony isaorantsika an'Andriamanitra, de mamaly azy koa Salamo 7:100 diny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Salamo 7:100 diny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary izay misy adononao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay manarona famindrapoa sy fiantrananao. Aleloia. Nahoana antsika no misaotra an'Andriamanitra? Satria ny antony de zao hoe misy fitahina betsaka mitahin'Andriamanitra atsika. Aza misy adononao ny fitahiny rehetra, zany hoe misy karazana fitahina maro loko ao zany, ianao velonaina mandre an'izao teny zao, mety natsangan'Andriamanitra. Misy olona nge natory tamin'ny alina riavana fa tsy nifoatsony izy andro amaray, fa famindrapon'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra mbola nampitsangana anao, natsangana indray ianao zany, no velominy indray ianao, no meny hery vaovao ianao, no meny tanjaka vaovao, no meny fahasalamana, tsy takan'le herinao tamin'ny omaly hariva ianao zany le avy niasa iny de reraka be de stressé be ianao sa volaina be ianao, fa mifoanao zany amin'ny maraina iny en forme tsara ianao, matanjaka ianao, mahazoaina tsara mihitsy ianao zany, tena hoe aim-baovao zany, fiainam-baovao mihitsy. De zany tokony isaoranao an'Andriamanitra zany. Asa misy adononao ny fitahiny rehetra, zay de fa zava-dehibe. Ny olona manko rehefa atao hoe tahina de vola ihany, ny vola koa de ao anisan'ny fitahina ara-bola, fa ny fitahina ara-pahasalamana koa zava-dehibe. Misy olona nge manam-bola fa tena hoe tsy mety salama mihitsy ny alany vola be le izy, le olona, fa nomeny fahasalamana ianao zany, tsy marary ianao zany. Misy karazana valana aretina be da be miparitaka maneran-tany, de afantatsika le aretina miparitaka vetivety hoe ny Covid na ny coronavirus, fa ianao tsy tratra an'izany, tsy laitra an'izany ianao, na de nandalo teo aminao aza le izy. Asa misy adononao ny fitahiny, de zany tokony isaoranao an'Andriamanitra. Ianao misakafo tsara, misy olona nge tsy misakafo mihitsy riavany, tena hoe zary raha mahita mangahazo ka tsapika izy le fiteny zay aty amin'ny faritra sasa, mangahazo, tena hoe vomanga, tena tsy mahita hoanina aza, anana, fa ianao misakafo normal, tena hoe mihinana zay laninao ianao, mihinana zay tianao ianao. Zany fitahina ara-tsakafo zany. Aza misy adononao ny fitahiny rehetra, ianao mahazo akanjo tsara be da be zany ny antony tokony isaorantsika an'Andriamanitra. Ho anao manaraka an'izao fandarana zao, ianao mihaino an'izao fampianarana zao, maro, ianao nahazo kiraro vaovao, ianao mahita fitia amin'ny mpampiasa anao, amin'ny patron-nao, amin'ny mpiara-miasa aminao, tsy ahoan-tsehoanao de misy manome anao zavatra fotsiny zao, ngamo ianao ny bôgôsy na ianao ny manja indrindra. Zany tokony isaoran'Andriamanitra hoe Jesosy fa de nahoana loatra za ty, de tena navahanao zany tokony isaoranao an'Andriamanitra, satria olona miavaka ianao, tsy nampitoviana amin'ny olona rehetra ianao, mahita fitia mihitsy ianao zany, avahana manokana mihitsy ianao toerana misy ianao io. Amen.
zany rehetra zany hoe za misy adononao fitahiny rehetra eto moa Davida de mitanisa mihitsy ny Davida am'ty salamo fahatelo am'zato hoe voalohany de hoe izay mamela ny helokao rehetra, ianao zany le olo meloko, ianao zany tratrana angalatra na tratranao zavatra tsy mety ianao ny tokony higiatra, ianao ny tokony voaheloka zany ianao ho faty, dia navelan'Andriamanitra ny helokao zany. Jesosy ny lasa ny babelista tao mihazo fijaliana, helokao rehetra lasa izy ndray zany melohana atao mihazo fijaliana izy. Zany tokony soranao an'Andriamanitra zany. Jesosy o misaotra anao za le mpanota ty, za le tsy mendrika ty, za le ohatran'izao ty, misaotra fa tena hoentinao ny heloko. Namela ny heloko ianao, nidiovin'i Jesosy tamin'ny rano ny helokao, ny sasana nafany tam'izany ianao. Zany tokony soranao an'Andriamanitra, zay mamela ny helokao rehetra, misy heloka be da be zany vitanao tao, de navelan'Andriamanitra. Faharoa, zay manasitrana ny aretinao rehetra, misy karazana aretina be da be, aretin'ny vatana, aretin'ny fo, aretin'ny fanahy, aretin'ny saina, aretin'ny poketra, marary ny poketra, aretin'ny fitoeram-bary, le daba fasina vary eny, marary daholo zany rehetra zany, ny sitran'Andriamanitra. Halleloja, amen. Zay manasitrana ny aretinao rehetra. Manaraka de hoe zay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, zany hoe tokony hidina any an-davaka tsika any amin'ny farimy rehetra hafa any amin'ny ely, fa zao navotan'Andriamanitra ianao, nisorona tany ianao zany, nalaina tany Ezipta ianao zany, tany an-davaka tany an-davaka ny tany amin'ny fiainan'izao tontolo zao tany ianao, navotan'Andriamanitra. Zay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka. Misy olona nge tena apahoriny Satana, apahoriny devoly any an-davaka any, tena hoe andavaky ny elo, andavaky ny fahorina, andavaky ny fanitrana, andavaky ny fijaliana. Fa nanavotra anao Andriamanitra, nisotomony avy any ianao, tena hoe ndraindray henonao amin'ny ainao mihitsy hoe Jesosy Andriamanitra navotanao misaotra anao. Zany rehetra zany tokony soratsika an'Andriamanitra ry havana. Manaraka de hoe zay manarona famondram-po sy fiantrana ho anao. Tsika de tena hoe hiantrana mihitsy ny tsika, fa tsy hoe avy amin'ny ezaka zay atao tsika na avy amin'izay tena hoe diplôma tsika, fa de hoe hiantrana zany ianao, hoe olona hiantrana. Halleloja, famondram-po sy fiantrana mihitsy. Davida moa de ndeny fa soavana sy famondram-po sy manaraka amin'ny andro rehetra iainako. Ohatran'izay maro tsy voatanisa zany ny zavatra tokony soratsika an'Andriamanitra. Fitsaorana fahafombelona, za misy fotoana mivavaka de ampianaran'Andriamanitra hoe misaotra fotsiny ny atao, mandritra ny adiny ray adiny roa de tsisy vavaka hafa atao fa de zao misaotra an'Andriamanitra fotsiny. De tena hoe be da be mihitsy zany ny zavatra tokony soran'Andriamanitra, be de be ny zavatra notahin'Andriamanitra atsika fa mbola tsy nisoratsika azy. De tena hoe misaotra fotsiny adiny ray adiny roa, fitsaorana fahafombelona, voninahitra ho an'ny tompo irery ihany fa misy fotoana tsy manao vavaka hafa mihitsy, fa zao misaotra an'Andriamanitra fotsiny asainy ataoko de misaotra fotsiny zany ny ataoko. Halleloja, de misaotra ny zavatra efa nataony tany aloha tany, ny lalana rehetra zay nitondrana, ny zay rehetra mbola ataony zany, satria Andriamanitra fa miteny sady hoe ataoko an'izao ianao, zao nataoko aminao, zao nataoko amin'ny Israely, zao nataoko aminao, de efa isorana sahady. Halleloja, misaotra an'Andriamanitra. Inara ny vokatra zay fisaorana zay, rehefa ianao zany olona mpisaotra an'Andriamanitra, de inara ny vokatra zay. Fa tonga baibolinao hoe aty amin'ny filazantsarany Jaona, filazantsarany Jaona toko faha-enina de ny andiny fahadimy ka hatramin'ny faraika amby folo zany. Filazantsarany Jaona toko faha-enina de ny andiny fahadimy ka hatramin'ny faraika amby folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao mivaky ny teny manao hoe ary Jesosy nanompon'ny masina ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy, de hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo ho an'ireo? Izany no nataony mba izahany toetra azy, fa izy nahalala izay efa hataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidiana denaria 200 aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea rahalan'i Simona Petera nilaza taminy hoe misy zazalahy ty manana mofo ordea 5 sy azan-drano madinika 2, fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asaivo mipetraka ny olona, ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana izy, ary ny azan-drano koa arak'izay nilainy. Halleloja, amen.
haitsika tsara tantaroa mikasika an'ilay olona 10,000 mahery no fokisan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny mofo anankiroa, mofo anankidimy dia asan-drano roa zany. Zany hoe vokatr'izay nano hoe ny zava-miafy n'le fisaorana na ny secret ao ambadika an'le fisaorana dia zao dia nandray ny mofo Jesosy izy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka. Zany hoe nisaotra an'Andriamanitra izy tamin'ny kely teny an-tanany, asan-drano anankiroa sy mofo 5 dia nisy fitombona lay mofo sy asan-drano. Arak'ilay tenin'Andriamanitra tao ny lehilahy fotsiny nefa 10,000 fa tsy ny saina zany ny zaza amam-behivavy. Hainao moa zany lehilahy mihinan-kanina zany, lehilahy lehibe zany, mahalany be da be zany. Haleloia. Mahalany vilia 2 mihitsy zany na vilia 3 ary lehilahy mahery io. Haleloia. Vatan-dehilahy zany, tsy mihinana zavatra kelikely. Fa asan-drano anankiroa dia mofo 5 fa tena tsy lany reto olona mihinan-kanina be reto. Haleloia. Tsy lany reto vatan-dehilahy reto. Amen. Haleloia. Zany hoe rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao amin'ny kely eny an-tananao dia misy fitombona ilay izy, tsy mety lany mihitsy an'ilay izy. Ny eo tsy lany eo tonga ihany moa izy, ny eo tsy lany eo tonga ihany moa izy le fiteny zay zaraina le mofo zany dia ohatra gaganao misy mipotra tampoka ve zany ao anatin'le panier le fizarana an'le mofo. Fa ny mpianatra dia tena niteny mihitsy tamin'ny voalohany hoe Jesosy omby inona zay azan-drano ino ty anankiroa sy mofo 5 boulangerie aizano avoky vatan-dehilahy 10,000 amin'izany. Tsy fantatro aloha dia tena hoe raha angamba raha nisy boulangerie tamin'izany dia tena nahazo marché be da be. Haleloia. Fa zao tena hoe nisy fitombona ry hafana ny kely eny an-tananao sy anananao. Indraindray manko tsika dia zao ny zava-misy hoe ianao raha mba manam-bola, ianao zany mba misy fitaina ara-bola dia raha ohatra ataontsika mety ho 2 hetsy na 2 hetsy no ilainao ohatra, nefa 2 alina ny tananao na 10,000 na ataontsika hoe andeha hanao bazary fotsiny aza anao, andeha hiantsena ianao dia tena hoe miteny ianao hoe Jesosy inona ny vitan'ity 10,000 ty, inona ny vitan'ity 2 alina ty. Fa zao hozy ny tenin'Andriamanitra rehefa nisaotra Jesosy isaoro iny kely eny an-tananao iny. Jesosy Andriamanitra ray io misaotra anao amin'ity vola 10,000 ty. Fa ho hitanao fa tsy ho lany mihitsy, mividy ianao dia ohatrany hoe misy fitombona zany le vola zay mihitsy an'ilay izy mividy vary ianao tsy mety lany mihitsy an'ilay izy, ampiasainao le tsy mety lany zany le zavatra nandeha kely eny an-tananao aza. Isaora an'Andriamanitra zany. Amen. Zay ny secret ny amin'ny fisaorana zany zay, fitombona zany, multiplication. Rehefa mahay misaotra ianao, rehefa mahay makasitraka ianao zany. Ny zava-misy manko ndraindray tsika monimony dia ty fotsiny ve, dia 10,000 ve, inona ny vitan'ity 2 alina ve, inona ny vitan'ity, nefa 2 hetsy no ilaiko, 2 hetsy no ilaiko, tsy haiko zay ilainao. Fa misaora an'Andriamanitra ianao. Amen. Misaora ianao zany hoe tompo misaotra anao amin'ity zavatra zay nitainao aty. Haleloia. Amen. Misaotra. Faharoa, Jaona 1:20 dia ny 9 biaka hatramin'ny 720 zany. Jaona 1:20 ny zava-miafin'izay fisaoran'izay na vokatr'izay fisaoran'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy hoy Jesosy taminy tsy voalazako vava raha ino ianao dia hitany voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato ary Jesosy nanandratra ny masony ka nanao hoe raha eo misaotra anao fa efa nihaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nolazako izany mba hinoany fa ianao naneraka ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa dia nivoaka ny maty. Aleloia. Ty indray zany dia zao haitsika tsara le tantara mikasika ny Lazarosy fa hoe maty efa ho 4 andro sa 3 andro tany am-pasany Lazarosy, efa nilevina zany le faty, efa maty zany. Sika rehefa mamonjy faty mino mety efa mba nanatrika an'izany ianao, mety efa mba nahita an'izany ianao namangy amin'ny fahoriana amin'ny faty hoe ao amin'ny faty ina moa tena ataon'olona rehefa ao amin'ny faty tena hoe malahelo mitomany mampahery fa tsy misaotra zany hoe Andriamanitra hoe misaotra fa maty ihany tsisy an'izany. Haleloia. Hoe misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra indray fa ny ataonao amin'ilay faty
fa zay nefa tokony ho izy misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao zay a fa ianao ny tompony aina, zay dia mpandahatra fa izay dia alahatra fa tsy mpandahatra, misaotra fa ianao no nanome dia ianao no maka, tokony hoe misaotra zany zay zany no atao zay le izy dia misaotra an'Andriamanitra ianao zany fa teto Jesosy dia teo amin'ny fasana mihitsy no misaotra. Mahagaga zany raha ohatra ka aty amin'ny misy antsika aty zany dia hoe tena sao dia olona manaonao foana ary ty olona ty hoe eo fasana eo izy no misaotra, hoe tena faly mihitsy zany ty olona ty amin'le havanay maty ve sa ahoana fa Jesosy nisaotra an'Andriamanitra izy rehavana. Fa rehefa nisaotra amin'izay izy, rehefa natao zany teny zany nisaotra an'Andriamanitra izy zany amin'le zavatra mitanga te fanehoana ny voninahitra Andriamanitra le izy, fa tena hoe fa maty fa nilevina n'olo izy. Dia avy eo amin'izay izy niantso tamin'ny feo maheriny Lazarosy hoe Lazarosy mivoa tao ianao, fa dia tena nivoaka tokoa ny maty. Zany hoe na inona zany maty amin'ny fiainanao ry havana ka misaotra an'Andriamanitra ianao dia miteny amin'izay ianao fa avy eo fa velona io, amen, velona mitsangana ny maty, miala tao le maty. Zay mihitsy le tenin'Andriamanitra dia nivoaka ozy ny maty. Ka ninona zavatra maty amin'ny fiainanao, mety ho amparaina, mety tsy haiko olona vatana na fanahy, tsy haiko hoe misy zavatra maty ve ao an-trano, fa ndehana misaotra an'Andriamanitra dia miantsoa amin'ny feo mahery amin'izay ianao ry maty mivoa tao ianao, dia mivoaka tokoa ny maty Halleluja, amen. Tena hoe zava-miafin'le fisaorana zany dia zao fahavelomana, miala ny maty, zay maty rehetrarehetra amin'ny fiainanao, ao anatin'ny tokantranonao, any amin'ny asana, amin'ny toeram-piasana, amin'ny zavatra rehetrarehetra, mitsangana daholo zany, miala tao izy ary amin'ny toeran-kafa any misy azy fa tsy ao aminao ao, amen. Any amin'ny faremiretrafo any misy an'izany fa tsy ao aminao, fa misaora an'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra mitranga zany amin'ny fiainanao dia misaotra, amen. Ka mino fa voarainao zay fisaorana zay amin'ny androany ity dia aleo ataontsika amin'ny fizarana faharoa indray angamba amin'ny fiderana fa tapitra ny fotoana lavalava ihany le izy dia saotra an'Andriamanitra tsika, saotra an'Andriamanitra tsika. Mino fa voarainao zay afatra zay ialako tsiny be dia be satria mandeha be le fotoana dia tsy maintsy hijanona aho zany fa ataontsika fizarana faharoa partie 2 zany ny fiderana toizantsika manaraka. Saotra an'Andriamanitra tsika, misaotra an'Andriamanitra anao amin'izany teny andranesinao zany ataovy pratika sahady. Raha eo misaotra anao zay mianaraka an'i Jesosy Kristy ny amin'ny androany ity Andriamanitra, misaotra tombo tsara indrindra ny amin'ny androany ity, mampianatra anay ianao, manokatra ny sainay ianao, mampahafantatra anay ianao ny amin'ny zava-miafa ny amin'ny fisaorana anao Andriamanitra. Raha eo misaotra indrindra ny amin'izany teny zany, tainao tokoa zay tamin'ny alalan'ny teny ary misokatra ny sainay, malala zay ny amin'ny zava-miafa ny fisaorana Andriamanitra. Makasitraka indrindra zay, indro zay mamerina saotra, mamerina voninahitra, mamerina fankalazana ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iray masina naovanay izany vavaka zany, misaotra tombo tsara indrindra, amen. Misotranao zahay, ry tompo tianay, fa mbola nomenao tombon'androay nivelanao, ny zavatra ataonay ankinilaninao, fa lehibe tokoa ny fitiavanao, ny mpanomponao. Ery lehibe tokoa anay ny mifavaka aminao, koa ampio ny olonao zay mangataka aminao ny fahasoavana.